ranomasona havalony tebetebina faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mpanaraka ny pejy marika 1615 tafiditra tao anatin'ny fandaharana vahintsika anio mpanakanto ara-pilazantsara iray no vahintsika amin'ity androany ity miarabanao Fredson faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo eto amin'ny fandaharana vahintsika anio fanontaniana voalohany avy hatrany ary iza marina moa i Fredson Fredson dia tena anarako izany hoe Ratolonjatovo Fredson Ernest ny tena anarako tao anatin'izay Ratolonjatovo Fredson izay nangalana ny anaran'ny tarika hoe Fredson manambady ary mananjanaka anankiroa nanomboka oviana no nitsangana izany tarika izany ary ahoana no lalina nodiavinao vao tonga amin'izao mora ve sa sarotra ny Fredson dia nanomboka volana marsa 2018 no nitsangana ary ny lalana izay nodiavina aloha somary azo atao hoe mora nefa sarotra ihany satria manangana tarika izany ao anatin'ny zavatra nataonay dia amin'ny mahasarotra anazy ny tena mbola tsy maty ihany amin'ny mamorana azy koa nefa dia mivelatra be izay ao anatin'ilay sehatra firy indray ary ny album navoaka nandritra izay fotoana izay ary firy ny hira tao anatin'izay fotoana fohy azo atao hoe fohy satria efa taona teo izay nitsangana ny tarika dia manana hira eo amin'ny 80 latsaka eo izay amin'izao fotoana izao ary efa namoaka ny première best of izay tamin'ny 2019 ary deuxième best of tamin'ny 2021 ao anatin'ny tarika moa dia tsy maintsy misy ny mpamolokira iza no mpamolokira ny tarika ary gadokira manahoana no tena ataon'ny tarika Fredson ny tena mpamolokira aloha ny ankamaroany hira izay ataonay ao dia ny tenako ihany fa misy koa nefa namana manome hira dia afaka dinianay iny dia avao atao rehefa ohatra ka mahafapo anay ny gadokira manavanana anay dia ataonay daholo rehefa gadokira rehetra ahafahana afaka hiderana ny tompo fa tsy voasakana amina gadokira ilay zay fa tena mivelatra amina gadokira maro loko ahoana kosa indray ary ny endrika fitaizam-panahy ianareo amin'ny tarika evangelika misy ianareo ao anatin'ny tarika aloha dia olona samihafa ny ankamaroanay kanefa natambatra ho iray ao anatin'ny hira izany hoe iray ao amin'ny Kristy izay rehetrarehetra izao ny fahaiza-mandamina ny tena miady ny ten'Andriamanitra dia izahay ireo dia miaina ao anatin'ny fitaizam-panahy izany hoe miaina amina resaka fivavahana aloha izany hoe mifampitondram-bavaka ny tsirairay mba hoe hanana fahendrena sy fahalalana hatrany mba ho modely amin'ny zavatra atao rehetra satria tsy moramora izany atao hoe mpira ara-pilazantsara izany eny ary fanontaniana manaraka mahavelona ve ny asa fitoriana ny filazantsara afaka ny homatianina amin'izany ve ny olona iray raha tsy nahoana ozy ny Korintiana voalohany 7:20 manao hoe izay mitory filazantsara dia azo fivelomana ny filazantsara izany hoe ny fanahinay aloha ny velona hatreto fa ny nofo somary mbola nona ihany dia azo atao hoe tsy mahavelona izany izy raha ohatra ka jerena amin'ny hita maso fa raha jerena amin'ny ara-panahy izy ihany dia mahavelona fanontaniana iray mety hanitikitika ny sainy maro rehefa misy maka ve ny tarika Fredson ianareo ve mametraka hoe tsy maintsy ohatr'izao ny cachet anay raha tsy izany izay tsy anao amin'ny ankapobeny aloha izay tsy mametraka cachet hoe tsy maintsy manao an'izao izahay satria ny asa fitoriana matetika dia famonjena fanahin'olona fa miankina kosa ilay izy raha ohatra ka ataon'ny olona fitadiavam-bolona izahay dia tsy maintsy kosa izay hoe miankina ny fampiresahana amin'ny mpakanay sy ny izahay ilay izy ho anao ampy ve ny sehatra hivelaran'ny mpanakanto ara-pilazantsara ankehitriny eto Madagasikara ampy satria ny toerana rehetra dia afaka hanaovana evangelisation daholo naiza naiza ary tena mivelatra be mihitsy io fa kosa ny fitaovana no olana kely amin'ny mpanakanto ara-pilazantsara fa raha ampy fitaovana izahay dia tena hoe voatety naiza naiza misy anay raha misy ary ny fiara-miasa iza na tarika iza tianao ampiara-peo aminao aminah kosa aloha aminay ho anah manokana dia mety aminah daholo rehefa mpanakanto ara-pilazantsara enina tsy ara-pilazantsara ianao fa manana hira ara-pilazantsara afaka irahana ny ranoko fa io indray nefa miankina amin'ireo namana na tapaka izay te hiarahira aminay raha tsy maintsy misafidy dia mety hoe iza miatrako tomamonjy indray dia inarindra antsan Kristy ho an'ny vehivavy ary ny lehilahy zao dia jajasy tarika hirako inona no hitanao mahatsara ny miaraka amin'ny tompo tena mahafinaritra be finy fiadanam-po ianao fifaliana lalandava na mandalo olona ianao mandalo ady dia mivoaka mpandresy foana ary manana an'ilay atao hoe fiadanam-po kokoa ianao ny olona raha ohatra ka hoe mandalo ady ka tsy manana ny tompo dia matetika miteraka famoizam-po
fa ianao rehefa manana ny tompo ao anatin'ny adinao a dia manana fanantenana foana ianao. mamara-parana sady isika inona no mety vina lavitra ezaka ho anao sy ny tarika misy anao. Ny vinanay zao amin'ity dia ny fanomanana ny fadimitaonan-tarika en 2023 dia ny anaovanay zavatra tsaratsara kokoa sy matianina eo amin'ny sehatry ny hira ara-pilazantsara. raha misy olona te hanona na ifandray dia ahoana kosa ary ny tokony ataon'izy ireo? Afaka miresaka aminay ianao a na amin'ny alalan'ny telefona na amin'ny alalan'ny page Facebook dia afaka ihany konkoa ianao a miantso anay mivantana dia afaka resahanao daholo ny fanoana reza fa misokatra ny olon-drehetra zahay. Afatra farana ho ampanaraka sy ny mpankafy ary. Afatra farana dia ankafizy ny hira ara-pilazantsara dia mahireza mivavaka. Misy ny olona tsy resy lahatra amin'ny toriteny fa resy lahatra amin'ny tonohira dia raha ohatra ka hoe tsy resy lahatra ny amin'ny toriteny ianao amin'ny manaradian'ny tompo dia mino fa ho resy lahatra ianao ny amin'ny tonohira dia ankafizy ny hira ara-pilazantsara toano ny mpanakanto ara-pilazantsara fa vonona trano zahay hamelombelona ny tananao ao anatin'ny hira izay ataonay. dia izay ihany koa ny mamarina ny fandaharantsika amin'ny ity anio ity mankasitraka nareo nanaraka hatramin'ny farany mankasitraka ihany koa ny tarika Fredson nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana vahintsika anio mirary ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Mankasitraka ny fandarana vahintsika anio a nanasan'ny Fredson teto dia mirary soantsika rehetrarehetra tsirairay avy mpanaraka tsirairay avy ary ho feno fiadanan'ny tompo any isika rehetra samy pain'Andriamanitra tompoko. Hakizay ny ranomasonao havalony ny tebetebinao hakizay ny ranomasonao havalony ny tebetebinao. Tsy fohy ny tanany fa afaka mitantananao tsy jambany masony fahitany ny ranomasonao tsy mareny na ny sofiny fa enon'ireo tarainanao ka aoka izay ny sento sy tomany ka aoka izay hoa ny sento sy tomany satria fantatroary tena atompoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro satria fantatroary tena atompoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro satria fantatroary tena atompoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro satria fantatroary tena atompoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro. Tsy maninona zay atreako tsy maninona izay aretako tsy maninona izay manjoa tsy maninona ny mampifaly ahy ka aoka izay ny sento sy tomany ka aoka izay hoa ny sento sy tomany satria fantatroary tena atompoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro satria fantatroary tena atompoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro satria fantatroary tena atompoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro satria fantatroary tena atompoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro.
iainako tsy maninona ny asambarako tsy maninona izay mahazo ahy tsy maninonao raha mitomany ka aoky izay ho any sento sy tomany ka aoky izay ho any sento sy tomany satria fantatro ary tena atampoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro satria fantatro ary tena atampoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro satria fantatro ary tena atampoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro satria fantatro ary tena atampoko lehibe ilay Jehova Andriamanitro